Topoklasy topoko vavy sorana fendray anao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra ma TV amin'ny takarivan'ny asabotsy fa 9 ny volana May 2024 ity avy hatrany dia sarianay sainao tsy ala amin'ny fahita lavitra ma TV ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao anaraka ny fampahalalam-baovao ihany koa hatramin'ny farany ny makasika ny raharaha politika zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara sy ireo firenena vahiny ny fahavitan'ilay dinika ho an'ny fampihavanam-pirenena farany teo izay nikarakarain'ny FFKM tetsy amin'ny CCI azo heverina hoe Atoa Radanoara Julien isan'ny havanana amin'ny raharaha fifandraisana iraisam-pirenena ny sokafan'ny fiaraha-miasa marina eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena vahiny. Nampiova ny tontolon'ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena lehibe toan'ny États-Unis ny nanatanterahana ny diniky nasionaly ho an'ny fampihavanam-pirenena raha nambaran'ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien ny fahatongavan'ny herinandro lasa teo ny mpandraharaha Amerikana avy eo amin'ny Corporate Council of Africa dia nanamarika izany hoy izy. Efa misokatra ange ny fifandraisantsika amin'ny communauté internationale mihitsy moa zany amin'ny ankapobeny raha vao nisy hoe fifidianana filoha republika ka dia tsy nisy ohatrany hoe fanoherana be loatra zany teto amintsika fa ny tena zavatra hita zany dia hoe zavatra élément anankiroa zay tena tsara indrindra no seho zay hoe zay zany no naposika indrindra ny Amerikana moa zany anamafy ny fanohanana an'izao fitondram-panjakana izao voalohany indrindra moa zany dia reo hoe nanarahantsika ny atsakansy andavany ny feuille de route zany tsy zao tamin'izy manko hoe ny Amerikana raha nahitsika hoe ny Amerikana tena saroty ny be dia be tamin'ny hoe ny application ny feuille de route iny manko tsy vita hatramin'ny farany dia natao zany iny zany zao dia efa misokatra zany zay ny varavarana anankiray faharoa koa le début ndraiky réconciliation nationale le fampihavanam-pirenena misy an'izay koa dia vao maika koa nanamafy zay fatokisan'ny Amerikana. No marian'ny Radanoara Julien fa dia misy ny ezaka tokony tanterahan'ny fitondrana entina andavorana ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Voalohany indrindra resaka sécurité. Ny sécurité manko zany tsy fandrimpanemana dia mbola be dia be eto Madagasikara ary ny faharoa zany dia ny hoe indrindra hoe ady amin'ny kolikoly dia fa ny ady amin'ny kolikoly dia misy ihany koa zany ny hoe avelona mandeha jerevana tokony jerevana akaiky ny ady amin'ny fahantrana zay zany zao no élément maromaro zay tokony hojerevantsika ary efa manomboka hoe miditra eto zany ny Amerikana miproposé nge fahatongavan'ireto opérateur économique américain reto hatram'izay tsy nisy an'izany maninona an'izao satria araka lazaintsika teo hoe élément anankiroa zany misokatra teto amintsika dia zay le fampihavanam-pirenena fiatombohany ary faharoa kosa dia ilay fampiarana ny feuille de route. Araka izany dia heverin'ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena fa dia ilaina ny fanohizana ny dingana ho an'ny fampihavanana ity ny fanamafisana ny ady amin'ny fahantrana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly izay mahazo vahana eto amintsika ireo tepika ireo izay anisan'ny jeren'ny firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara akaiky.